Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Iayava zany, ary miarahaba manokana koa ny Iosoa, ary manono ny hatsarany Iosoa amintsika rehetra izay efa manaraka ato tokatrano, dia mirahazo antsika samy hotahiny Iosoa eo ampanomboan'ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato tokatrano indray ny tena koa ny ambasadeur-ny Iosoa Eliano mandroso ato tokatranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity, ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana tolontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'ny izay lohateny izay hoe mpamina ny Israeliana ihany no azo ianona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany, satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia neta mihitsy ny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy, ary vokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay, satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ny ary efa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa, araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy, fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa izay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy isy izy daholo satria nampanota anao, tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamolava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra naranao, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava no anarany, ary vokatra an'izany tsy fiaranao tamin'ny Andriamanitra marina zany dia ianao fa lasa mpanota araka ny zava-marina, dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay, satria sady efa iainanao ilay izy sady efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba handrosiranao an'izany sary zany. Dia eo ilayntsika zao nahita mihitsy ny hoe ho azy rehetra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iayava azy dia diso tahola, satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonony tany amin'ny taona moins 2000, ka tsy ny bokinareo na ny Baiboly ny ampelantananareo izay nanovanova an'io anarana io no ilazanareo fa marina ny anareo, satria ny profeta dia mpanota daholo nareo, ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io, satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israeliana ka nisaraka taminy ray izay aloha, ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso hoe Andriamanitra Abrahama le anao, dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao, satria efa nambaran'ny Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa naran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Iayava no anaraka. Ka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao, ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Io zany dia efa naporofona ilay izy hoe mbasa mijery mitodika amin'ny marina amin'izay, famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange, efa risika na bomba nucléaire an'io, miprofa tonga ny farany, ary tsy mety miravina intsony ny olana, fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana, ko inona intsony moa zany no azo atao amin'io. Fily hoe raha fotsy be verilona miandray izay ketolana, tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina intsony, fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisitsika, izay mihitsy ny zava-marina izay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inona indray zany ny tohiny zany
de zao ndray nytoy zany hoe fa diso zany io anarana io a diso hatrany amin'ny bokinao a satria nyporofona le anarana fa diso nyporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo ka rehefa diso moa zany de inona ntsony moa zany no antenay fa de tena lasana ka ny amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy de ijerinay tsika ny mikasika ny amin'le hoe iza ny mpamina ny tokony hoarahana am'izao andro farana zao de aleo tsika ijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy lalàna Mose nefany a de efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho any zareo zanak'Israely ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany a de natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely loara avake tsika no ny teny a satria maky didindray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak'Israely io loara jevantsika no ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana de loara afaka tsika ndray ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 a de ny 19 Deutéronome 18 a de manomboka amin'ny 15 a de ny 18 de ny 19 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka hay no atsangany avahandriamanitra ao a ho anao izy no henonareo eo tsany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza de mpaminany avy eo aminao zany hoe avy eo Israely dikan'izany de avy amin'ny rahalahinao zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty satria zareo no nomena an'ilay lalàna araka nefa nampianariko atsika hoe natokana ho any zareo Israelianina io io lalàna sy didy folo hoe ka ito zao tenin'ny dada Yava lay didy sy lalàna nomena azy a de natokana ho any zanak'Israely amafitsika eo amin'ny 7:20 zao no valaza mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany reny zany a de ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy de lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina zay rehetra didiny Yava ka zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de izany ho tsara azy na iza n'iza zany tsy mihaino teny zany mpaminany zany satria dada Yava no miteny aminazy a de Andriamanitra mihitsy no tsara azy zava-doza zany ho tsarain'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany aza midi bingo am'izany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany de izy ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny takanao iza le rahalahiny namoaka lalàna satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a de natokana ho any zanak'Israely rery ihany tsy nomena ny hafa firenena mihitsiny io ka noho izany zany a ilay rahalahy resany eto zany a de ho an'zareo Israelianina ihany rahalahandry Mose io zany zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany izy mirahalavo zany dikan'izay zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina loara avake tsika raha ny lalàna ao bokiny Salamo 147 19:20 Salamo 147 19:20 milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely mazava-be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany ka Jakôba moa tsy iza fa Israely ihany ary natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy ao aminao de avy amin'ny rahalahinao tahakana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy 20 manamarina an'izany tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalàna ny Mose ka hitsofotsofoan'ny efa firenena zany hoe
am'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao ka an'olo tena hoe za dia mpaminany Yahva Andriamanitra Abrahama satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsiny hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany ka ianao ny hitsofoka ao anatin'lay hoe ho lasa mpaminany Israelianina fa namazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namohan'ny Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomena anao hafa firenena zany no zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra reny tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Yahva mikasika ny Israelianina io zany hoe tsy azonao hidirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao matoa zany no niditra tao a nandika lalàna nandika ny didiny dada Yahva nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama kanefa izy tsy Israelianina de fa diso araka an'io teny io fa tsoina be vava zao sary zao raha vaketsika eny ny bokyny lalàna ary ikatra ny bokyny Exodosy toko 7:10 Exodosy toko 7:10 de ny andininy 7 fanaporofona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny a ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty a zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa o Joslama de zao vaketsika zao ny vakiny ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra Exodosy 19:3 ka hatramin'ny 5 de niantso azy Yahva tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firina rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko ka ny mitandrina ny fanekeko a de nitsindrina mafa ho an'ny zanak'Israely a ireryany tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely a ireryany ka izany teny zany zany de manino miteny mivantana amitsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsiny a ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo idirany hafa firenena mihitsiny ao indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany a de tsy mahazo miditra ho mpaminany Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy Israelianina lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa niaona taminy ary niaraka taminy ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy ny hafa firenena tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana niza niza fa Israelianina ireny ihany no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka an'io Andriamanitra i Abrahama io zany ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina de tsy mety de tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao samy mieritreritra samy mandinika ny azy fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israelianina io de tsy izy io lalàna zany ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io a io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao a de faoty ianao ary mpanoty ianao a mpandika lalàna ianao a de ianao le hiara-ny atezerana io dada Yahva io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io zany hoe diso adresy ianao voafitaka ianao zany dika an'izay mahitsy be le teny io niarantsika ny jery samy miara-mahita atsika afaka jerevanao atrio anatin'ny bokyny Sefer Torah io vaketsika io a any amin'ny bokyny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dika an'izany any de mazava-be io teny io zao mpaminany Israelianina ka eo am'izay mpaminany Israelianina zay a izara no mpaminany farany tao Israelina iza no mpaminany farany
ny mpaminany farany tao Israela dia tsisa fa Yahosoa. Io lay tena mpaminany farany Yahosoa no anarany, ary voaporofo mihitsy zay teny zay araka ny boky tany Israela. Ny boky tany Israela mihitsy nanamarina fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa, zay grika zany anarana zany, ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo ndray misy de miantso hoe Isa, fa tsy Isa zany anarany fa Yahosoa. Reny le fandikana teny diso daholo reny, de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona, fa ny mpaminany farany ny anarany de antsoina hoe Yahosoa. Ary zay miaraka amin'ny mpaminany farany io dia tsy manota intsony, satria io mpaminany farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israela, fa tena mpaminany zany, akajo ireo Israeliana mamaritra ny mpaminany eo aminazy sy ny tsy mpaminany eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpaminany io na tsy mpaminany. Ka raha vao mpaminany ny olona anankiray kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika an'izy, satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahosoa zany tao Israela, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, de izy ny mpaminany farany araka ny voalaza ny boky tany Israela ndreny jerevantsika. Ary nisy nanoratra an'ireo boky reo de reo no jerevantsika hoe mpaminany ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy, de ny olona tsy mahay ny tantaran'ny Israeliana no tena tsy mpaminany. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenireo any Israela, de zay niaraka tamin'ireo mpaminany reo de lay mpaminany antsoina hoe Yahosoa. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahosoa io. Ary io no henonareo, ary ny hainao azy tokoa ny vahoaka Israeliana, ny henon'ny fampianaran'izany Yahosoa zany ny vahoaka Israeliana. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonoany, ny jiosy natao Israeliana de ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'le tantara zany. De ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao, ka mitantara n'ity Yahosoa ty zay testamenta vaovao zay. De ny testamenta vaovao mihitsy ny anaran'ilay mitondra anazy de atao hoe Yahosoa. De ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpaminany farany atao hoe Yahosoa. De ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza tao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany, hoe ny vahoaka Israeliana, ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpaminany izy, ary be de be mihitsy nanaraka anazy, satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena nataony naheno, ny mona nataony teny, be dehibe zany ny marary nositrany, ny misy devolona voaka ny daoly ary lasa sitrana daoly. De zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantarany mpaminany. Ndao raha vakitsika mikasika amin'izay hoe mpaminany marina ve ity atao hoe Yahosoa ty araka ny boky ny jiosy ihany. Ndao jerevantsika zay sary zay. Oharantsika kely ny teny araka ny somary mirejerekentsika toko sy ndininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 de ny 46. Jerevantsika vetivety kely ao tsika eto tokantrano. Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy, bokyny jiosy to ndraisantsika to zany. Aloha vakitsika amin'ny oka mindiny 10 de ny faraka ambiny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 de ny 11. De niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galily. Zay mazava zany fa tena ity Yahosoa ty ozy ny vahoaka dia mpaminany, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voapirofo zany eto fa
tena mpaminany Yahosoa. Izany hoe ny mpaminany Israelianina farany enoana ary tokony ho arana zany mazava ho azy de ty Yahosoa ty satria io ny farany io. Zay ny voalazany soratra masina Jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary ny orakoraka hoe mpaminany Yahosoa zao tonga zao lay avy any Nazareta any Galilea. Zay ary zay mazava zany fa tena mpaminany Yahosoa araka an'izao teny voalaza amintsika zao vakitsika neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe tsy nisambotra ny Yahosoa ny mpitondra fivavahana Jiosy satria ny vahoaka laza fa mpaminany izy ka so matin'ny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany. Ao amin'ny 9:7 Matthieu 21:46 de nitambotra hisambotra ny Yahosoa izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahosoa. Yahosoa mihitsy zany le mpaminany. Zay ny zava-marina zany zao. Tena mpaminany mihitsy ny Yahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy. Zany hoe ny mpaminany Israelianina farany zany dia izao Yahosoa zao. None mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona toko fahenina Jaona 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Yahosoa ty. Ty tokoa ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany, tantaran'ny Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ty bokin'ny Jiosy daholo ty tenentsika etony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Zay ny zava-misy zany. Ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikanina toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny Israeliana no teny zany tantaran zareo zany dia tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Antsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty hojerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa zany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa sy nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia niaiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azo no lavina mihitsy zany. Izy niza mandany zany dia nonge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony teny fa mpaminany io tsy azo no lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary nefara teo amin'ny Yahosoa zany. Ary zany Yahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay. Ary ty Yahosoa ty namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jaona 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy izy netiko
Jauna 12:49 ka ho azy rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa nametraka hoe mpaminany de tsy azonao lavina mihitsy zany. De ny mpaminany zany de mitondra ny teniny ayava tena moka didy izy ny dikan'izay de hoe apetraka ao am'le mpaminany ny didiko ozy ny teniny dada iava. Le tare amy Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko de ho lazainy aminareo ny teniko zay andidiko anazy. De eto koa zany nomenany Yehosoa koa ny didy araka ny Jauna 12:49-50. Jauna 12:49-50 ary ny vakitsika. De etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy de ty ny fanaporofona Jauna 12:49-50. Satria zao tsy niteny ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko de lazaiko araka n'izay nolazainy indray tamiko. Mazava be zany ny teny eto fa ity Yehosoa ty zany de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona. Ary ny didy ao amin'ny Yehosoa de ny didiny amin'ny fanafanany olona amin'ny fahotana. Tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy. Io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yehosoa no anarany. Ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy. Tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany de ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina. Tahaka ny Jeremia mpaminany de ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina. Aotr'izany koa Yehosoa de ny ekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany. Satria nitondra ny teny ny dada Yahava izy araka ny teny mpaminany. Mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany. Fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay. Fa eto de miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy hoe mpaminany io Yehosoa io. Mpaminany izy. Ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'ny zao tontolo zao, ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Izy ny fanekena vaovao. Zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay indray resaka samy Israelianina zany sujet zany. Fa eto fotsiny le misintona isitsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny de ity atao hoe Yehosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azonao lavina mihitsy no nametraka fa tena mpaminany izy. Ho zany tsy azonao lavina. Tsy azon'iza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy. Mazava zay. Am'izao vaninamitsika zao arany. Satria hitatsika fa ity Yehosoa ty ny mpaminany farany. Inona ary ny tenin'io Yehosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany. Satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona. Mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enona. De mbola ao bokin'ny Jiosiany no jerefantsika araka ny boky misy boky atao hoe Apokalipsy indray. Mbola bokin'ny Jiosiany zay. Ao anatin'izany bokin'ny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehosoa zany. Fa ny mpaminany indray amin'izao vaninamitsika zao de zay mitory an'i Yehosoa. Ny olona mitory an'i Yehosoa no atao hoe mpaminany amin'izao vaninandro farany zao. Ka tsy misy olombelona mitory an'izany anaran'i Yehosoa lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanota intsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-n'i Yehosoa zay antsoina amin'ny anarana hoe Elia. Elia rehetra sisa no mitondra an'izany anarana zany zao. Ary mampianatra an'izany atao hoe Yehosoa zany. Tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yehosoa rery ihany. Satria ny didiny Yehosoa dia zao hoe araka ny didiny Andriamanitra Abrahama io taminazy. Andriamanitra Abrahama no teny taminy hoe zao ny lalàna. Apokalipsy 19:10 fa ny filazanan'i Yehosoa
ao am'izay milaza ny Jehosoa zay ao indray ny fanahny faminaniana no mandeha didy vaovaonay zany hoe maninona ny lasoatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy a de lozika be zay mitory any Jehosoa indray makany amin'ny jentilisa any no misy any fanahny faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apokalipsy 19:10 ary zay ny amaranantsika anazy androany fokely ny fampianarana tamin'ny teny io ity fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy Apokalipsy 19:10 Apokalipsy 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Jehosoa Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Jehosoa no fanahny faminaniana zany hoe ny olona milazany Jehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Jehosoa Elia zao ataony Elia zao zany no proof fa mandehandray ny fanahny faminaniana ao amin'ny Jehosoa mantsy ilay fanahny faminaniana izy ny mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany de ny baiko farana voakan'izany Jehosoa zany de zao ny filazana azy indray ny fitorianany Jehosoa satria rehefa mitoriany Jehosoa de tsy maintsy mitorany Yahvasy naniraka anazy de ny filazana an'izany Yahvasy Jehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanahny faminaniana zay ny didina voakan'Andriamanitra farany de Andriamanitra Abrahama de ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa mijery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay eritretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao de mpaminany Israeliana ary tsy mahazo mivoaka amin'izay ianao dosany hoe ahoana mampaminany anao indray ary ambassadeur-ny Jehosoa zany de mpaminany mihitsy izy Elia zany mpaminany Elia le tany alobe tany mpaminany tany androny Abam-panjaka mpaminany izy de matonde hoe Elia mpaminany Elia mpaminany le même personnage misy am'izao tsika miteny zao am'izao tsika miteny zao ohatsy ny teny dada Yava nampitondrainany Jehosoa mpaminany de hoe zay mitory any Jehosoa satria rehefa mitory any Jehosoa de automatika mitory any dada maly Yava Andriamanitra Abrahama de ao indray ny fanahny faminaniana ao resantsika am'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Jehosoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io satria ny mampaminany any Elia de nohony amin'ny Jehosoa nefa ny zany Jehosoa zany le ny teny hoe aza manota intsony tahaka ny ataony dada Yava hoe za tsy tia mpanota ity mpaminany farany Jehosoa ty koa ny teny hoe aza manota intsony de tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany de tsy mahay manota intsony satria izay le fahefana ao amin'ny Jehosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka de dada Yava satria moa tena akaiky ty mpaminany rany hiraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsiny izy de amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity de tenina tsy maintsy arahana ny teniny izy no teny hoe aza manota intsony Jauna 5 hoe aza manota intsony izy Jauna 8:11 zany ny zahatra faratampony tiany dada maly Yava zany zany ny tsara indrindra zany bokin'ny Israeliana ihany ty Jauna 5:11 ary izy tsy misy tompo de hoe Jehosoa zaho koa tsy manameloka anao mandehana ary am'izao sisy izao aza manota intsony zany ny déclaration zany Jehosoa lay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely fa zao ndimbiasan'ny Elia zao tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony satria mitory an'ilay Jehosoa lay tena marina lay mpaminany farany Israeliana de ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany fa izy efa voalazatsika teo inona koa nipetrany oresantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany de mbola jevatsika koa ny Jauna 5:14 Jauna 5 andin'ny 7:20 mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy de hoy izy taminy hoe tandremo aza manota intsoniko ianao Jauna 5:14 rehefa afaka zany hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy tia fahotana
dia andriamanitra Abrahama. Elohei ny Israely zany dikan'izany andriamanitra zany. Elohei ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany dia hitany Ahoso atao kianja ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy, indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo. Ity mpaminany Israeliana farany ity zany tena mitovy toetra mihitsy ny amin'ilay naniraka azy Yahva, andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny andriamanitra Abrahama mihitsy satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manota intsony, dia mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59 1-2, mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 1-2. Ino nky teny ty indro ny tanany Yahva tsy fohy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa marina. Fa ny heloka reo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina antaviny aminareo ka dia tsy mihaino izy. Tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany, mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny andriamanitra Abrahama, tsy tia mpanota. Dia tonga tokoa ilay mpaminany farany dia tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manota intsony, fa tsy tian'io andriamanitra ray Yahva io mihitsy ny andriamanitra Abrahama zany olona manota zany. Zany no nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay. Noho izany miteny amintsika rehetrarehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany. Tonga aminareo ilay tenin'ilay mpaminany farany andao hitodika any amin'ny amin'izay. Tsy izy akory ny teniny fa tenyle naniraka anazy ihany, ilay andriamanitra Abrahama. Ilay andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io, ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manota intsony zay miaraka amiko, satria izay ny tena tiany dada Yahva tongavan'io ilay andriamanitra Abrahama, satria mankala mpanota io andriamanitra Abrahama io. Ary ny mpaminany naseniny inona dia mpaminany Israeliany irery ihany, tsy mahazo maka-paminany hafa akoatran'izay no. Fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io dia efa tsy izy ianao zay ny dika azy, efa diso daholo zay nataonao. Ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao dia mazava azy fa diso ianao hatramin'ny farany. Tsy miaraka amin'ny andriamanitra Abrahama io zany ianao, zany hoe tena diso adresy tanteraka. Ka izany moa ny antony hamonjenantsika etra zay mandray aminy zao tsika miteny zao hoe andao hiverina amin'ny andriamanitra Abrahama amin'izay. Sokatra anao nge ny tanana zao tia hamonjy anao izy, satria raha vao mpanota anao izy andriamanitra Abrahama io, za tsy miheno mpanota. Ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny tenin'le mpaminany farany. Ohatra, mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy? Ny mpaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy. Interdit zany ato amin'ity famarinana fototra ity. Ny andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany, tsy tia mampirafy, tsy ekeny zany, nambarany mpaminany farany daholo zany. Zay natonga nanteny hoe mpaminany Israeliana, ary ny vahoaka no nametraka nyity Ahosoaty io mpaminany. Fa ny jiosy no nankala anazy dia namono anazy. Vonoany zareo daholo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy. Vonoan'ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo, ratsy saina be ilay mpitondra fivavahana jiosy. Zay ilay izy fa dia mirary soantsika etra samy hotahiny ao soa, ary rehefa resy lahatra ianao dia manatona ny Elia. Fa Elia teny hamonjy ianao, Elia tena navitra anao, Elia tena zay rehetra fomba ahafahana manavitra anao dia ho atao daholo, satria manavitra zao, satria ho avy ny fandringanana an'ity taninareo ty. Jereo tsara ny histoira mahazo an'io Rosia io, Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine. Fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany. Elia no nampianatra an'izany, ary hitantsika eo ny tohiny. Ary efa hitanao fa aza ratsy rehefa te hitaloza dia mety iva amin'ny Rosia io, hitantsika eo ny tohiny. Eny fa mantarana meko anareo zay. Tsy misy miady amin'ny Rosia zany, na hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany. Reo natao hoe firenena mody maty, fa teny ny mpaminany Elia zany. Fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany, ary tsindriana mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny tenin'ny dada malalanay Yahva, manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao. Adalan'ny Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io, fa ratsy zao tao io mbola resantsika eto daholo zany. Raha misy ny fotoana ny oriana fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny andriamanitra Abrahama Yahva, ary manarano ilay mpaminany faran'izay ny rany Ahosoa no anarana. Inona daholo ary ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Ahosoa ty, zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka. Fa tena tsara izy
na dia anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy, tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao? Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io teny tsy tia mpanota izy, jereo nanaovan'ny Israely ihany tena nipoteny, ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra, namorona boky dia nanonon'Andriamanitra hafa, nanao boky hafa daholo, zavatra hafa daholo no soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany. Tonga Elia merina zao tontolo zao, iverina amin'io Yahava io, dia teny ianao reny zany merina zao tontolo zao, dao anampy anahy, ampio fotsiny rehefa fantatra fa marina ny teny, dao tsika hiaraka, manory ianao ny dikan'izay. Raha tianao zany ho afaka ny fahotana zany hoe, ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany, aza manahaka nantenanao andeha ao anatin'ny marina. Aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina amin'izay, ampio ny lalana ny marina. Fa sambatra zany atao hoe afaka ny fahotana zany, zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana. Zany ve tsy mba irinao? Zavatra tokony irina ane zany. Ka tsy mahafaly anao ve mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina? Fa voafitaka daholo izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao, tena ny potehiny devoly zao tontolo zao. Fotoana ny fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama iza izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany Israely ihany, ary mpamina rehetra dia niteny daholo hoe tsy te fahotana izy. Ina mpamina ny farany nambara araka lalàna Mose. Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahava no anarany. Anjarantsika amin'izay miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina, Yahava no anarany. Ary rehefa resy lahatra ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa. Fa tsy maintsy atao batisa vao mety io. Batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahoshua zay ny rahany. Ro resantsika daholo zany. Fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany atao Andriamanitra Abrahama, mialo amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampitondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny, hoe aza manota intsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra Yahava io dia parfait izy io. Io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy. Ka ao amin'ny ty Yahoshua ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona, vao tena lasa parfait mihitsy. Zay ianao efa kitsikety koa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy, teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 dia mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny lay mpamina ny farany, bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay any amin'ny lanitry ny lantana any an-danitra zany. Zany hoe didina voaka nyty mpamina ny farany ty atao hoe Yahoshua ty koa, izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety. Tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rery. Ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka, tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay. Tanteraka zany Elia zany, tsy mety manao ratsy zany, ary tsy may manao ratsy zany. Dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra, zanaky ny Andriamanitra Abrahama, zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahoshua mpamina ny farany ty, dia tena lasa tsy manota intsony, tena tsy manota intsony mihitsy. Ao ny parfait. Zany ka tena Andriamanitra zany, le Andriamanitra i Abrahama, zay le nitadiavy le tena olona tonga lafatra, tanteraka tsy manota intsony. Rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra i Abrahama araka zao nampianariko zao anao, dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay nyteneniny Yahoshua, dia tena tsy manota intsony ianao, fa marina zany teny zany. Tsy tia mpanota io Andriamanitra Abrahama io, tsy tia fahotana izy. Zay ny famaranako ny teny koa, dia mirary soa antsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahoshua, dia ho tonga soa ty amin'ny dada mala Yahava Andriamanitra Abrahama. Ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahoshua no anarany. Ary izy no milaza io Yahoshua iny no miteny farany mpamina ny Isaïana, fa teny izy hoe zay mitory any Yahoshua rery ihany, zay ihany manana ny fanahy ny faminana iny, ka
ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Jehosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany. Zay no mampamina ny farany any Elia ary tsy misy tsony kaorianany Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototra anio. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao ary tao amin'ny bokin'ny Israeliana daholo nakatsika an'izao a. Tsy misy bokin'ny malagasy ty na bokin'ny anglisy na bokin'ny amerikana fa bokin'ny Israeliana zay nandehanana zany teny zany a, zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao. Ka iantsoana antsika hoe andao hitodika daholo am'izay a. Ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama ary anaraka an'ilay mpaminany fa satria ao no lakileny men'Andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo mandeha ty izy ny mpaminany farany tsy misy tsony taorinany. Mpaminany Israeliana. Ary tena ary ianao e malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany ny fa nivakiko ny lalàna fa io Jehosoa io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahava Andriamanitra Abrahama hoe izay mitory ianao satria izay mitory anazy dia mitory an'io Andriamanitra Abrahama ihany koa Yahavanao anarany izay mitory any Jehosoa ka ingao moa Jehosoa tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy. De gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to amin'ny teny hoe zanan'ilay mpaminany izay indrindra. Ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely. Ozy ny olona hoe tsy niteraka io Andriamanitra io. Sabe dehibe ny fampianarana manao an'izay ihany. Ka nareo namorona boky zany any amin'ny boky hafa any no misy an'izany. Izay bokin'ny foronina dia lasa zany izy. Fa raha vao bokin'ny Israeliana dia tena misy mihitsy izany teny zany. Tena misy zany. Lola vaketsika le teny. Andao vaketsika ny bokin'ny Salamo. Fa ny bokin'ny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahava, ilay Andriamanitra Abrahama. Zanako ianao, zany teraka anao androany. Ka ny bokin'ny Israeliana rika hatramin'ny Sefer Torah-ny Jiosy dia milaza mihitsy fa tena miteraka io Andriamanitra Abrahama io. Voalaza ao zany. Fa rehefa boky hafa any dia mizahatra hafa ny teneny. Fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy dia niteraka io Andriamanitra io. Donay vaketsika izay teny izay araka ny bokin'ny Psalme na Psaume na Salamo. Salamo firme izy teo. Salamo 2:7. Salamo 2:7. Salamo 2:7. Ilaza zava-boatendry aho. Yahava laza tamiko hoe zanako ianao. Izao niteraka anao androany. Ka tena miteraka mihitsy io Yahava io araka ny soratra io ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany. Ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany ka izay ilay hoe ianao no te hipetraka any amin'ny izay nisy ianao any fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy ianao dia voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina fa ny bokin'ny Jiosy ao amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy dia milaza mihitsy fa niteraka io Andriamanitra io. Fizinay tsy miteraka ohatran'ny vehivavy miteraka. Zay moa koa madiso ny olona indray zay. Fa niteraka araka ny teny. Raha niteraka zany izy an'ity Jehosoa ty dia naterany tamin'ny teny. Ka raha Jehosoa ny resana zany dia io mihitsy ilay naterany io. Ary izay moa tonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy io. Donay antsika hijery boky Salamo 2:20 Salamo 82:6. Donay antsika hijery boky anankiray mbola amin'ny bokin'ny Salamo ihany. Salamo 82:6. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanakiny avy indrindra ianareo rehetra. Miteraka zany Andriamanitra ny dikan'izany. Satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe Andriamanitra ianareo. Miteraka zany io Andriamanitra io ny dikan'izay ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Any amin'ny bokin'ny Salamo. Ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany. Le Andriamanitra Abrahama no teny izany mihitsy. Fizinay hoa tsy niteraka ohatran'ny vehivavy miteraka fa araka ny teny. Dia izay na tonga ilay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izany hoe ity Jehosoa ty zany araka ny nampianariny Jehosoa io dia tsy nateraka ohatran'ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny. Raha vao ny teny zany io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny namorona zao tontolo zao
de iny teny iny no teo hoe Yahoshua zay, fa tsy nateraka ohatrany any ohatran'ny vehivavy miteraka fa ny fiteraka an'Andriamanitra zany ao amin'ny teny izy no miteraka. Vaketsika ny Jaona atoko voalohany zany bokin'ny jiosy daholo miteny an'izany Jaona atoko voalohany andininy voalohany. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsisy nahariana izao zavatra ary zao na idea iray aza. Ao amin'ny bokin'ny jiosy zany dia ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahoshua dia izy mihitsy no laza fa izy dia tamin'ny voalohany, ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Bokin'ny jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy tany aloha dia milaza mihitsy fa niteraka Andriamanitra, ary zany niteraka anao izy androany, tsy azo lavina mihitsy izy zay, tena nisy zany zavatra zany. Ary ilay fiterana kory tsy ohatry vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ka rehefa nivoaka zany le teny dia inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny, dia iny teny iny natao hoe zanany, ary zay zanan'izay natao hoe Yahoshua, ary ilay teny izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Zay ny voalaza zany. Ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any amin'izay fa ina tsoa moa ny valinao amin'izany teny zany, fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy, ary mariny zany. Ary ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy ao misalamo no teny fa tena niteraka io Andriamanitra io, dia tsy azonao lavina ny izy. Raha mandany zany dia tsy pahanao ny tenin'ilay Andriamanitra Abrahama, satria tany amin'ny jiosy no nahitana anazy. Zay ny tonga antsika nijery an'ilay hoe boky inona no tokony ho arahana. Rehefa nijery dia boky tokony arahana dia bokin'ny jiosy no arahanao, bokin'ny Israeliana. Noho zany ny famantaranao ny marina rehetra dia ao amin'ny bokin'ny Israeliana fa tsy any amin'ny bokin'ny foroporonina ny anananany ohatra, na zay boky mety ambarambaran'olona aminao, fa zay boky tena avy any amin'ny zareo jiosy, ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io, ka tsy azonao lavina le izy. Ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahoshua dia tena zanany naterany mihitsy noho ny amin'ny teny, fa tsy noho ny niteraka ohatran'ny vehivavy izy tsy ndriko tsara, fa lay rehefa ny teny izy dia nataony hoe zanany ny teniny. Dia ianao tsy afaka mamasy aty, zay ny teniko amin'Andriamanitra azy, tsy azonao lavina zay zavatra izay. Ary zay ny teny taka ny rehefa namorona izy dia mamorona, zay ny Andriamanitra Abrahama azy. Ka mifarana treo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra. Zay ny fahamarinana, mazava tsara amintsika rehetra. Zay ny mikasika an'ilay hoe Yahoshua mpamina ny farany, sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy, tena zanany izy. Izy ilay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, ary izy no neviany izao rehetra zao, natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany dia tao amin'ny daholo, araka nambara ilay mpaminany Israeliana farany. Ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israeliana Yahoshua, hoy ny vahoaka Israeliana dia zanak'Andriamanitra izy, tsy azonao lavina. Izy ilay zanak'Andriamanitra teny tarikatra amin'ny bokin'ny Sefer Torah hoe zanako ianao, zany teraka anao androany. Ka izay olona izay tsy izy fa ilay mpaminany farany natao hoe Yahoshua, ilay ny teny hoe aza manao taintsony, zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy ilay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay. Ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany dia tsisy nanao taintsony, fa tena afaka amin'ny fahotana marina ny teny. Ny ainga atao anatin'ny bokin'ny jiosy iray manontolo tsika hatrany amin'ny mpaminany farany Yahoshua no anarany, ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy, zanako Yava io. Dia amboariko tsara amin'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra, tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria, fa rehefa niteny izy dia iny ilay natao hoe ary niteraka izy. Iny ilay niteneny hoe za niteraka anao zay. Rehefa tiany zany dia zaiko. Fa tokony mihina kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve, ka tsy miady aminy ve ianao re zany? Normalina be teo hoe zanany ianao, fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao, fa zanany. Tsara ne zany, tsisy maratsy an'izany mihitsy. Ka dia nefa izy miporofoka araka ny soratra masina ny jiosy
ary zay ninao azantra de afaka fahotana zay. De zay ny antony averiko tsara tsy dikony mandeha hoe natonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina ianao mikasika amin'io Andriamanitra Abrahama io ary tena ho tafaraka aminy a de nomeko hoe arao ny bokin'ny Jiosy Sefer Torah-ny Jiosy tao amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy nisy teny hoe de nanteraka eo Andriamanitra io ka raha boky hafa anao raha anao de tsisy an'izany fa ny contraire an'izany misy any ko micontrariziko fa raha tena bokin'ny Jiosy ny jerevanao a de niteraka izy meko anao teo ny teny mikasikany am'izay a de zay ny fiarahantsika ndray tamin'izao izy io a mirary so tsika rehetra samy tainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny Eliany nao batisa fa fotoanany batisa zao a afaka miantso anao amin'ny telefona na tsova za tomko tena natao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na iny ianao na iny ianao afaka miantso ny Elia daholo nareo hoe zay tomko de tena resy lala mangataka se mba atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makaty manao any amin'ny 2026 vo misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firena afaka makany Elia da tsika ny atao am'izay zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha Elia rehefa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'Andriamanitra marina ianao ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakizay a fa ho hita eo foana zany de mirazo tsika samy tenao soa de tsika ariva afaka sotra betsaka dada malala iayavany am'izany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena Elia nampianatra ny olona ny amin'ny iverenana aminao ary tena tsiko teo maso izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao le Andriamanitra Abrahama iaiavanao anaranao tsy tia fahotana ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany Iahosoanao anarana hoe aza manao taintsora ary aoko ho tanteraka ianareo zany ny teny le mpamina ny farany sotra dada mala iavao taio raha zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina hitondra famonjena sy fanavotana am'izay mandeha hitany zay rehetra miaina anao avody zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny hafafirena rehetra akoatra amin'ny malagasy avody zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra tady Maria avao tonga ny andro famonjena azao tontolo zao aseho ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao voninahitry ny aranao masina dada Maria va voninahitrinao manakasay apeo Elia amin'ny asa nampanaovinao azy aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao dada Maria va no andefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalan'ny Ahosoa Tata Maria vao alleluia amen de zay ny fiarahantsika ndray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka andrea veloma tomoko